Jetzt chicken tukunu maji raka kule telefon na ले लीजिए Makasih sih. Informasi
Ayam burma kasih não tem campanha. Ayam burma kasih. Ayam burma biar lagi di bara-bara jah. Ayam tu mana tu bayi lagi. Şarkı ya. Tone vaccinati. How are you? Jaya Bashwan. Ye. Jo. Mana atau mana tu nawannya mana Jai. Jai. Oh. Jo. Melan pasti. Ryan no bike ne van bike. Mas mara kam tenta hoor. Mazava. Iya. Zo ये तुमने यार पे रुपया से डाल दिन रुपया तो नहीं ये होने से मोटर हुआ इतने ना पाना ना फुट जो veja liberté de circulation de parler aussi zabadu jamais c'est dans chirurgien de tena dit zadu la manzaket ah j'ai dit zadu j'ai nan ni yang de j'ai me c'était nas nous avons un taratik il y a des temps farag Fatima que já vai dit zadu ma chirurgien jotik ou laisse tout ni commande ni commande chirurgien de roma na tatera ka bike futen alro Nada lo das Mariana. Zo, wat je er ook? Zo, nee, me laat je lekker dan. Allez maar. Mas ele tomou pila no vete, você já viu? Eu botou minha aula aqui agora.
Ay zay voasakana eto amin'ny lalam-pirenena faefatra zay amin'ny faneho-kevitra malalaka hitanareo rino eo je m'adresse à mes amis de l'extérieur. Vous voyez ce qui se passe à Madagascar. J'espère que vous prendrez des décisions qui s'imposent le plus rapidement possible. D'accord? Merci, je coupe. Regarde là, sur. Ya ety amin'ny barrage ety amin'ny lalana 3 kilometatra tsy idirana ny mahitsy no misy atsika amin'izao fotoana izao. Hitantsika reto tany filamina reto ho jerentsika izavy ireo ety an-toerana efa ety an-toerana ny avy amin'ny délégation ireo vondron'ny candidat amin'izao fotoana izao. Araka izao hitantsika izao dia ireo ny mpitandro filaminana ety an-toerana. Maro mpitandro filaminana araka izao hitantsika izao ny an'evan'ny gendarmerie filaminana ireo eto maro mihitsy eto amin'ity lalana ity. Araka izao hitantsika izao dia efa misy ny fiaran'ireo mitondra ireo vondron'ny candidat amin'izao fotoana izao mihitsoka ety an-toerana handrosana isika hijery ny zava-misy eny amin'io toerana anakanan'ireo mpitandro filaminana azy. À mes amis de l'extérieur. Vous voyez ce qui se passe à Madagascar. J'espère que vous prendrez des décisions qui s'imposent le plus rapidement possible. D'accord?
tia. Tapos leva, Steve. Tia asio. Lalana ho an'ny mahitsy zay zao zavatra zay banana fotsiny roka tokony mitandrina satria tsisy zany circulation hoe hidijadona manjaka eto amin'ity firenena ity. Tonga dia avy eto aty dia aleo an'fay eo. Dia tazomy tazomy. Dia tia meo anazy. Tia atao amin'ny lafa aloha izy ya, ino no mahatonga anareo mijanona eto zany mahatonga ana eto loken'ny gendarme nde zany hoe tsy misy zany liberté de circulation à Madagascar tsy misy izao ny zavatra mao azy tsisy miteny et qu'est-ce qu'elle dit la communauté internationale. On sait que c'est la gendarmerie malgache, la gendarmerie française qui finance la gendarmerie malgache. Donc il y a d'abord, il y avait le coup d'état institutionnel, 2 ou 3 fois maintenant, et maintenant ils nous empêchent de circuler. Ils ont smas mandé, one maïs. Ils ont zavatra tao chaque année hoe smas mandeha, smas maniny nareo de io fotsiny de manao le kaboule io de tany standardana sony Madagascar zany de tany hoe baranang. Zay zany mahatratra eto zao. Mana maro be olo miandry anay ao maïs io. De ngamba mialogna ary zalahy satria ohatra ny masaka be tanamboty pataka ao maly. Alidina. Rehefa zay candidat folo zay manana fotoana amin'izareo aka mahitsy efa fotoana fanomezana dia hoany zay tsisy inona dia le dibe mitovy fotsiny izy dia tandalana andeha hoany zay tsy hakanan'izareo io dia jereo zavatra misy efa zao ny fiatsika ny fitondrana amin'izao fotoana zao zao ny lazaina fa hoe manelingelina tady anongana ny fitondrana na ny fahefana misy ka fahefana tsara dalàna io satria na dia ny membre ray ao anatin'ny ACCR milaza hoe tena anti constitutionnel ka tsy tiako voasoratra amin'ny nianaran'ny taranako tena milaza any amin'ny folo mihitsy izy dia tsika miresaka zao miresaka ny zareo amin'ny FFPM miaraka zareo amin'ny société civile sy ny hoan'ireo milaza hoe fina zavatra misy zavatra vitavina ny zavatra fifanarahana satria tsy andren'olo mihitsy fitondrana zay misy fotoana io izy amilaza aminareo fa volana senia izy amilaza amitsika fa hoe misy marina fandifanina eto Madagasikara zao ny zavatra mitana zay ny mahatonga anay makaty milaza aminareo ianareo mpitandro ny filaminana koa tokony eritreritra tsara manambady amanjanaka ianareo anovan'ity tena firenena vany zay any anao izay ampiadana anareo ankonina misy aminareo reo inareo izy zao ny zavatra mantsy marina fa baiko mahazo anareo fa tandremy tsara tsy anytanteraka baiko zay tena tsy manaraka ny lalàna malala tsara zany lidilida zadavy ka dia miantso anareo koa zay mba samby eritreritra sao zao dia nesorina le commandeny gendarmerie firenena eto Antananarivo Mbalerivo mandefa aty aminay zareo hoe zao ny zava-misy eto Madagasikara satria tena ampiasa zay azony ampiasaina izy zay koa nefa tsy emitra mihitsy satria vahoaka nyvozena firenena no arenina ka dia oka tsy misy samby eritreritra tsara daholo iverina zany sa androso zany amin'izao dia miandreto zay izy zay androso foana tsy emitra mihitsy zay raha ohatra mbola misy io fotoana satria zay teny iroso amin'ny fanarenana firenena iroso amin'ny famojena mivoaka malagasy fa nareo koa nefa tokony manentana tsara nareo mpanao gazety alefaso ny vatana any nidresaka tamin'io aka zao miala lesy alahy tena andrefitra laona
voavidrisaka tamin'ny zalahy tamin'ny eo ka tamin'ny Nations Unies hoe zao ny zavatra misy hanoratra taratasy mitokana makany any zay efa misy aminay ao am'le hoe Europe hanao an'le izy tsy maintsy lazaina zava-misy eran-tany hitanao tsara angamba reny any amin'ny firenena hafa reny ina mampahatra firenena dia tsy fahaizana amin'ny tantana mbola tsisy ohatrohatra amin'izay fa tsy zay mahatonga milaza aminareo hoe zay tsy hembotra mihitsy raha mbola misy koa ny ataonay tao anatin'le fanambarany ny gouvernemanta Fatmaly dia nilaza hoe miantso andreo mpiara-mombonantoka izy le PTF zany anohana amin'ny andianany makany amin'ny fifidianana dia mametra-panontaniantsika amin'ity androany ity satria reo mpiara-mombonantoka avy any ivelan'ireo dia tena anisan'ny miaro sy mandala mihitsy zany hoe fahalalahana zany amin'izany tena tsy azo etikevitra mihitsy fahalalahana iteny fahalalahana aneo hevitra fahalalahana ivory indrindrindrindra fahalalahana ivezivezy zao ny zavatra misy eto amintsika kandida eo na amin'ny vahoaka ampilaminana dia sakanana ety an-dalana ka mahagaga ihany le antso ataon'ny gouvernemanta dia hoy zay hoe zay indray mba te hiteny amin'ireo mpamatsy vola amin'ireo fiombonany reo tany avy any velan'ireo hoe jereo zao fa za mifandrebireby ny olona rehetrarehetra fa dia efa hita zao fa tena tsy misy mihitsy le fahalalahana ka tsy feno mihitsy ny fiapetra zany andianana any hevitra amin'ny alalany fifidianana zany. Un appel à la communauté internationale. Vous voyez ce qui se passe ici actuellement. Nous sommes sur la RN4 et on nous bloque. Alors qu'il y a la population qui nous attend du côté de Maïs. On ne comprend plus rien dans ce pays. Est-ce qu'il y a la liberté de circulation? Est-ce qu'il y a la liberté d'expression? Je m'adresse surtout à la communauté française, à l'ambassade de France. On sait que c'est la France qui finance la gendarmerie malgache ici. Là, avec tous ces équipements-là, c'est un financement de la gendarmerie française. Donc là, vous allez plus nous faire des remarques s'il y aura quelque chose qui se passe. Parce que vous ne dites rien en ce moment. Vous ne faites rien pour respecter la liberté d'expression, la liberté de circulation. Merci. raha iandro mialohan'ny 13 mai zany tia mahitsy ohatran'izao dia mety hanao hoana zany ny rapitso irofo ihany ve anareo sa manao hoana zany? Tsy manakana an'izay fotoana rapitso zany ka raha nitanareo ne misy manao carnaval koa rapitso dia zahay manao fiodana amin'ny vahoaka tsy misy manakana an'izany fa sa faneho-kevitra malalaka le izy dia toizan'izay faneho-kevitra malalaka zay ho an'ny rehetrarehetra fa ny zavatra miseho hitanareo androany dia manotohana tanteraka ny voalaza ny lalàna iraisam-pirenena satria fanakanana ny olona faneho-kevitra malalaka tsy azo ekena le izy ary izao manaporofa fa tsy zotra ao anatin'ny filaminana mihitsy ilay fifidianana ary tsy azo ekena io fifidianana anaovana antero ohatr'izao io. Izy tamin'izareo reo dia nilaza mihitsy hoe tsy fidinanay izy président fa baiko nanay service nataonay.
Aoloantsika samy akasisy vahoaka ihany izy eto mahitsy a. Aleo mba handaraka fandaminana isika rehetrarehetra azafady tompoko a. Samy isika ho tony a isika rehetrarehetra. Aoka isika mba handatra amin'ny fandaminana. Fa tsy maintsy aveo izy e! Mexikena eo! Aotsika samy hanaraka fandaminana te. Tia mahitsy satria amin'ny fanadisotran'ilay espace ravinala antanteraka ny fotoana iaraka amin'ireo kandida no misy izao ambiance izao amin'izao fotoana izao eo ampiandrasana ireo vondron'ny kandida ny délégation avy any Antananarivo raha ny fampitambavao ray dia misy ny sakasakana ataon'ny kandida amin'izao fotoana izao ny amin'ny lalana maro samihafa hita ao amin'ny 3 kilometatra tsy hidirana ny kominina Mahitsy.